Ny fifahina lehibe indray no androsoana totokatranon-tsika ny amin'izao izao mandroso totokatranon-tsika indray ny ambasadera-ny Osoa tondra n'izao fampianarana larana fa 120 zao. Ny lohateny moa zany dia mampianatra mikasika ny amin'ny trinité indray ny tena koa ny ambasadera-ny Osoa manampova amintsika fa fampianarana avy any amin'ny devoly zany resaka hoe trinité zany, tsy avy any amin'ilay naharilanitra sy ny tany io fa tena avy any amin'ny devoly zany. Ka anaporofo an'izany moa zany ny tena continuité manasa antsika rehetra hiaraka hiaino sy anaraka ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokatrano ireny tena koa ny ambasadera-ny Osoa Aziadiana no mandroso tokatranontsika ireny amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fotoana antsika izay efa antsika miaraka indray ny hatsarany Osoa ny amintsika rehetra tokatrano ary ny hasoavan'ilay avo indrindra ho amin'izay manaiky sy miaina ny hatsarany sy ny hasoavany indrindra. Lalana 20 ny fampianarantsika. Avy hatrany tsika dia miditra amin'ny fampianarana hoe tena fampianarana avy any amin'ny devoly ny izay hoe trinité zany. Satria hojerevantsika hoe inona ny sary misy tao amin'ny lanitra lanitra. Rehefa niakatra nakany amin'ny lanitra lanitra any misy anazy ihany io zanak'Andriamanitra io, dia inona ny sary misy ihany. Ka mialohan'izay aloha tsika jery hoe lanitra lanitra veriko indray mandeha tsika misy io lanitra lanitra io ao jerevantsika kely mihitsy izay tenin'Andriamanitra izay mikasika io lanitra lanitra io azavaina amintsika rehetra rehetra zany. Dia hafa ny lanitra dia hafa ny lanitra lanitra. Ka ny lanitra lanitra zany ny lanitra ny io lanitra hitanao io, mbola misy lanitra ny ambony ihany izay lanitra anazy. Dia nao jerevantsika kely araka amin'ny bokin'ny Deutéronomia 10:14 avakitsika. Deutéronomia chapitre 10 verset 14 zany. Indro aniavandriamanitra ny lanitra sy ny lanitra lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy. Ka ziady aza rehefa amin'ny mampianatra anao ny any ambony dia lanitra lanitra, satria ilay lanitra eo amboninareo io ilay novan'ny olona ny fanandroana sy ny zatra maro samihafa. Ka tsika tsy eo fa ny azavaiko anao dia ny amin'ny lanitra mihitsy izay misy an'io dada Iavazy Osoa io. Izay aloha resatsika eto zany. Atsika anao ventsika hijery indray mandeha tsika hikasika ny amin'izay lanitra lanitra izay. Ao amin'ny fanomeko antsika moa fa very indray mandeha any ho fanaporofona amintsika mihitsy fa tena misy ny lanitra lanitra. Mpanjaka voalohany 9 andininy 7. Mpanjaka voalohany 9 andininy 7 zany. Dia izao ny voalaza zao hoe aza dino ndraiky izy le numéro WhatsApp apetra foana iny. Andriamanitra va dia onona ety an-tany tokoa? Ny lanitra ny lanitra aza ny lanitra ary ny lanitra ny lanitra aza tsy omby anao. Koa maika ve fa ity trano nataoko ity? Trano ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe misy ny lanitra ny lanitra. Ka misy ny lanitra dia misy ny lanitra ny lanitra. Ka io Andriamanitra io dia any amin'ny lanitra ny lanitra no mipetraka. Fa ilay lanitra resantsika foana amin'ny olombelona amin'ny teny io dia io lanitra ambony lohanao io. Eo misy ny kintana sy ny planeta maro samihafa sy ny masoandro sy ny zavaboary maro samihafa eo aminy. Tsy io ny resantsika mihitsy rehefa miteny hoe lanitra fa lanitra ny lanitra ny resantsika. Mbola terma mbola tsy hainao zany fa izay natao hoe ziadia mampianatra anao ny teny izay mbola tsy fantatro atao saotra masina satria zany ziadia zany tena tonga monjy anao ary anambara ny zava-miafina rehetra nataon'ilay nahary lanitra sy ny tany sy ilay nahary anao. Izay zao ampianarana anao zao. Ka hiditra amin'izay saintsika hoe raha resaka eto antsika dia any amin'ny lanitra lanitra amin'izay ny resantsika. Tsisy izy eto amin'ity tany ity intsony fa ny ambony ihany. Dia izao amin'izay ary ny voalaza saotra masina hoe maninona moa ny ambasadera-ny Osoa Aziadiana no miteny fa avy any amin'ny devoly io resaka trinité io. Dia tsotra kely ny antony aloha vantsika indray ty ten'Andriamanitra ty hoe na izy izy mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'ny Osoa dia tsy izy izy. Jaona 2 dia amin'ny 9:7 zany izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'ny Osoa dia tsy manana Andriamanitra. Izay no mahatonga ny ambasadera-ny Osoa manazava amintsika foana
ny fampianarana ny Eosoa satria rehefa tsy mifanaraka amin'io dia tsy eo io Andriamanitra io, ary ny ahafantarana fa tsy eo Andriamanitra io anao tsy afaka amin'ny fahotana io fa tsy maintsy manota foana. Ka rehefa manota zay ianao za manantena no any hovonjen'Andriamanitra zany tsy miexiste satria Andriamanitra efa teny fa za tsy miheno mpanota, tsy henon'Andriamanitra zany ianao. Ka izay le hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Eosoa dia tsy manana an'Andriamanitra, fa izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ray sy ny zanaka. Eto zany dia mametraka mihitsiny hoe ny ahafantarana fa ao Andriamanitra dia io fampianarana io. Mazava-be io soratra io hoe ny fampianarana, izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny dada Iavasy Eosoa. Ary ny fanamporofona izay dia ianao afaka amin'ny fahotana ka tsy manota intsony. Afaka amin'ny fahotana dia tsy manota intsony. Mba filifina kely le retory fa tena mikorotana be mihitsy le sary ary mitsiketsika be mihitsy le izy. Izany fa parentèse kely moa izy zany fa amizantsika amin'le teny zany ahoana zany natonga ny Ziadia ambasadorany Eosoa ny teny fa tena avy any amin'ny démonie ilay resaka trinité, satria voalaza soatra masa mihitsy fa zay rehetra tsy mitoetra amin'ny fampianarana Eosoa dia tsy manana an'Andriamanitra. Inona zany le fampianarana Eosoa? Ny fampianarana Eosoa dia mametraka mihitsy hoe misy an'izany trinité zany, ny atao hoe trinité mantsy dia telo zay iray. Iny vokatry ny didi folo iny, ilay didi folo mantsy miteny hoe aza manana an'Andriamanitra fa izao ihany. Zay le didi folo zay efa nazavaiko amintsika moa fa ny fanjakana Eosoa dia tsy mitandrina didi folo zany ary tsy manaraka didi folo novinovino satria tsy natokana ho amin'ny malagasy zany na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny japonais na ny indiana na ny breziliana na ny sénégalais na iza fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Kanefa dia noho ny amin'ilay didi folo ny tandremany olona dia nitereny horay Andriamanitra fa telo ny ao anatiny ao, izay natao hoe trinité. Tsy evatsika io ny marika fa mitandrina didi folo daholo ny fiangonana, marika namporofona an'izay. Zay evatsika io bokin'ny Exodosy toko fa roapolo hoe dia vakitsika daholo aiza moa misy an'io andininy faefatra eo ngamany aza manan'Andriamanitra fa andininy fahatelo Exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Mazava-be zany ny tenin'Andriamanitra eto fa mahitsy be ny soratra matsiny hoe raha ny didi folo ny resana aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Dia io ara ny porofo izay milaza fa tena mitandrina didi folo amin'izay le olombelona rehetrarehetra, ianao izay manao trinité io ny Andriamanitra anao. Dia voalaza mazava tsara fa mpitandrina didi folo ianao, nefa nyzany didi folo zany dia natokana ho an'ny Israeliana irery ihany, efa nampianarantsika mihitsy iny. Ary ny fidiranao amin'izany dia midika fa olona mpanota ianao, ary ny mpanota dia tsy makany amin'ny farihy rehetra afy sy ny solofala, efa nampianariko antsika tao amin'ny fampianarana teo aloha. Fa izay mihitsy nefa le atao hoe trinité amin'izay misy le lay fisehoan'ilay Andriamanitra, misy ny fisehoan'ilay Andriamanitra ray. Raha tamin'ilay dada Iavalo no niseho dia mety tsara le azy man'Andriamanitra fa izao. Rehefa mipoitra koa Eosoa izay niteny hoe za koa Andriamanitra, ary ohatra hoe zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra ny dikan'izay, dia voakilasy ho Andriamanitra koa izy ny dikany. Ary rehefa niditra koa ny fanahy masina, niditra antsetra tamin'izy lasa nampiteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona ary mitarika ny olona ho amin'ny marina, dia nikilaseny olona ho Andriamanitra ihany koa izy. Izay zavatra tsy marina satria zavatra tsy mitombony zany. Zany fanahy masina tao Andriamanitra zany zava-doza zany, tsy fiteny zany, tsy zany. Mivavao amin'ny fanahy masina no resana fa tsy hoe mivavahanareo amin'ny fanahy masina. Eo dia efa fadisoan'ny olona zao zay, tsy misy miteny mihitsy ny mivavaha amin'ny fanahy masina fa hoe mivavahanareo mivavaha ao amin'ny fanahy masina no resana. Io jevantsika izay tena Andriamanitra izay somary jerevantsika kely raha verentsika zao ao amin'ny Efesianina 6:18, Efesianina 6:18 zao voalavakitsika, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny amin'ny fivavahana sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatana rehetra
ho an'ny olomasina rehetra. Ao amin'ny fanahy masina no mivavaka ianao fa tsy hoe amin'ny fanahy masina, zany hoe raisika ohatra de taloha atsika nahitandreny hoe kabine telefonika reny de rehefa ifampiresaka amin'olo ianao de miditra mety kabine telefonika de anao mandray telefona de miresaka de ohatran'izay mihitsy ile fanahy masina zany. Ao amin'ny fanahy masina anao no mandefa nivavaka makany amin'ny dada Iava sy Joshua. Zay ny voalazan'ny soratra masina hoe io zany no mitondra ny mivavakitsika any amin'ny Joshua de makany amin'ny dada Iava, fa tsy ivavahana izy akoriny. Mbola aventsika moa zay teny zay ny ateny frantsay hoe Efesianina 6:18 ndre vakitsika amin'ny teny frantsay izy io. Efesianina 6:18 hitantsika tsara mihitsy ny valy teny ato. Efesianina 6:18 6:18 de hitantsika tsara le valy teny. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Zany hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina zany ianao no manao ny vavaka anao sy ny fangatanao fitarainana. Zay ny dikan'izany. Zany hoe on prie avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa tsy koa hoe mivavaka amin'ny fanahy masina. Izy zao zany de efa fahadisoana mipetraka mihitsy hoe tsy mety le mivavaka amin'ny fanahy masina zany. Efa nisan'ny tsy mampety an'ilay telo zay resady iny noho ny amin'ilay hoe tsy azo atao mivavaka amin'ny fanahy masina. Ray zay. De aventsika indray moa zany le teny akaiky teo amin'ilay hoe aiza indray misy ny teny miteny izay. Jeo Joda toko voalohany Joda moa ray ihany ny toko. Joda ataontsika toko voalohany tsy malala de 9:20 zany. Mbola fanazavana io ny fanahy masina de tsy ivavahana. De efa zay zany de efa mahavoa an'izay rehetra mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra hoe nanao foana nareo. Fampianarana avy any amin'ny démonie, zay mahatonga ny ambassadeur-ny hoe avy any amin'ny dévolu ny trinité. Fa ianareo kosa ary malala de ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Tsy hoe ny fanahy masina no ivavahana, tsy zay. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao no mivavaka amin'Andriamanitra ary mandefa ny teny makany amin'ny dada Iava sy Joshua. Zao nefa vakitsika amin'ny teny frantsay izy io zany Juda 20. Jude 20. Et 20. Voilà. You. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est, on prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe nivavaka anao zany de amin'ny alalan'ny fanahy masina ndika zay. Fa tsy hoe ivavahana amin'ny fanahy masina. Zay nivavaka tamin'ny fanahy masina de efa nandika lalàna ary de efa olevon'ny Joshua tompon'ny fofona vava. Olona olevona daholo nge zany nareo rehetra ambony tany. Fivavahana mitondra nareo anakany amin'ny handevonana anareo. Ompitena Andriamanitra ianareo. Fivavahana manapotika anao mihitsy le izy. Tsy any Joshua le fampianarana trinité, io zao nareo vavaka amin'ny fanahy masina, nefa ny fanahy masina tsy azo ivavahana eto. Hitantsika koa ny teny efa avy eo. Donc avakitsika ny teny Andriamanitra ny bokin'ny Romanina toko fahavalo hoe ny fanahy masina no mifona fitarainana tsy azo tononona. Nge vakitsika zay teny zay Romanina toko fahavalo hojevatsika kely amin'ny Baiboly mba mpahita tsara ny teny ho ampianariko anareo. Romanina 8:23 zay no vakitsika voalohany de avy eo ny 8:26 zay mihitsy no vakitsika zay. Romanina 8:23 Romanina 8:23 de avy eo ny 26 de no tsara nge ty teny mahitsy be nataony soratra masiny ty Romanina 8:23 de ny 26 de njaranao am'izay mieritreritra an'izy tsy zao izy. Ary tsy zany ihany
fa isika koa na dia manana ny voaloam-boaka tri ny fanahy azy isika aza dia miseto amintsika miandry ny fananganana ka dia fanavotana ny tenantsika dia ny andiny feno ambyroapolo ary toy izany koa ary ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika zany eo zany dia tsika zany tsy mahafantatra ny vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy masina no mamonjy an'le fahalemena noho ny antsyfaizana ny vavaka tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana zay tsy azo tononona dia nao hoe totsika any izy 26 dia ny 27 ary izay mandinika ny fo no mahalala zay hevitry ny fanahy satria araka ny fanahy araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina zay eto zany dia mahitsy be ny teny hoe nay fanahy zany no mivavaka direkta makany amin'Andriamanitra mitondra ny fifonatsika sy miresaka atsika sy ny tenitsika makany zay no mahatonga ny hoe tsy hivavahana ny fanahy masina fa atao mitondra teny ary izy moa mitondra teny automatika vao mivavaka ianao dia izy no manao ny transmission directa makany amin'ny dada Yahova soasoa mandefa n'le teny mivantana makany tahaka n'io telefona io zany izy io zany manao telefona mampifandray ny olona anankiroa dia ohatran'izany koa ny fanahy masina ka eto zany zay rehetra nametraka ny fanahy masina ivavahana dia efa diso fampianarana démonie zany dia zay ny tsy napety an'le trinité satria ao anatin'ny atao hoe trinité jerevantsika amin'izay izy dia Andriamanitra telo zay ray ao anatin'ny fonosana Andriamanitra telo anatin'ny fonosana anankiray inge jerevantsika zay hevitra zay zary zay dia zavatra diso zany dia eo ny fanahy masina zao fa tsy izy dia vakitsika ary ny fanahy masina ny rano zay dia ty zany zao ty zao hoe Andriamanitra dia ray ahy io zao le didi folo io le didi folo hoe un seul Dieu ao anatin'ny teny commandement io didi folo dia didi folo miteny hoe un seul Dieu dia iny am'izay zareo natsofiny ao anatin'io dolo am'izay ny Andriamanitra ray ty zao ny Andriamanitra ray ty tena zava-doza dia teny zany ny zanaka ty zao nanaovy anazy dia ty ny fanahy masina ity ty zany ny fanahy masina dia ty ny fils ty dia ty zany ny père ty zao na hoe trinité ho an'izay tsy malala natambatra ao anatin'ny klasy ny Andriamanitra anankiray dia io ny profo mitandrina didi folo zareo ka raha misy miteny hoe zay tsy mitandrina didi folo dia nio trinité io avy any amin'ny didi folo io le vakitsika hoe Exodus 23 soratako tsara eto ambany eto io le hoe Exodus 23 io Exodus 23 na Exode 23 io izy io le hoe mitandrana didi folo nareo ka raha misy teny zay tsy mitandrana ka io système mihitsy na hoe didi folo le Andriamanitrynareo mihitsy ta dia mipetraka ao anatin'ny rafitra didi folo zay na hoe trinité dia hoe ny fanahy masina hiditra fanahy masina tsika aloha dia fany defa diso izy io irany eo soa izy io anketsika jery an'izay indray hoe ny zavatra irana ve dia ivavahana raha ny tena marina oke jerevantsika hoe matoa izy ny irana dia ambany dika an'izay irahako any amin'izareo izy ny fanahy masina izy eo soa Jaona toko 4:40 vakitsika Jaona toko 4:40 eo amin'ny andininy Jaona 16:7 zany fa izao dia milaza ny marina anareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra
fa raha mandeha kosa aho de irako aty aminareo izy eo zany de mahitsy be mihitsy ny teny hoe zany ny fanahy masina zany hoe ka ny rana ny teny izy ka raha zatra irana ve ivavahanao ny teny izy tsy azo ampitovinao amin'ny Andriamanitra ray izy nydikan'izany satria nydikany hoe ny ray ihany ny egalina ny fanahy masina satria ao nasamy anaty ino mo harona anankiray reo de mitovy ny valeur sy ny grady nydikan'izay nefa ny soatra masina eto miteny hoe na le zanak'Andriamanitra de naniraka ny fanahy masina ka ahoana moa zany ny mahalehibe anazy nydikan'izay tsy azo atao egalina amin'ny Yahosoa izy de nao rehefa avantsika am'izay ny teny Andriamanitra koa hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay naniraka andreo jerefantsika indray zay teny zay aloha hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay maniraka anazy vakitsika ao amin'ny Jaona 13:16 no vakitsika aloha zany Jaona 13:16 Jaona 13:16 de miaraka amijeny atsika Jaona 13:16 dia teo nahita hoe ny fanahy masina irahana ka ahoana moa izy nataonareo ekevala amin'le naniraka anazy Jaona 13:16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na ny iraka noho zay maniraka azy mazava be hoe ny rana de kely noho n'lay mpaniraka ahoana nefa nataonareo fa mitovy izy ato eo ny soatra masina mazava be mihitsiny ahoanareo nefa mametraka nyty ato ty ho ny sary io nataonareo egalina daholo izy telo reo égalité parfaite reo io egalina rehetrarehetra reo izy rehetrarehetra reo de egalina mitovy taona sika egalina boribory eo mpivoany io ty eo mitovy reo anankitelo reo même pied d'égalité zareo de ahoana ho mampitombona zao sary nataonareo zao ny tena izy satria mametraka an'ilay ray hitovy amin'ny zanaka le zanaka mitovy amin'ny fanahy masina nefa ny atao hoe ny zanaka azy no maniraka ny fanahy masina efa tsy azo ekena zany zao égalité zao non tande fo avy hatrany asiko mena be mihitsy eto ampovoany eto hoe interdit ny ataonareo non aleo ataontsika volomparasy hita tsara izy am'izay non mbola tsy hita leo tsika zaona ihany non tsy azo ekena mihitsy ny hoe egalina zany reo raha amin'io sary io de andreotsika koa jery hoe na Yahosoa koa nge ka ny rainy tsika jery an'izay hoe satria tsika mahita hoe zay mpaniraka de lehibe noho ny rana efa tsy mety mihitsy zany zay sary zay dikan'izay ao jerentsika kely karika ketsika atao amin'ny teknisianina ato dasika vetivetiky jery an'izay tsika teny zay anometsika ny iny moa za fa tapako efa aveo aza taitinareo mbola jery kely an'le tenitsika aloha fa be deabe izy ato maromaro ty fa aleo metsika daholo toko sy andina hoe io zanak'Andriamanitra io ka ny rany zao raha vaketsika aloha vonoky de mandeha de ampidirina am'zay ao tafiditra tapaka mihitsy danary mandrapatonga ny telefony tsy evatsika le toko sy andina zany de jesaky tsika le hoe ny mpaniraka de lehibe noho ny rany de hitatsika tsao fa ny fanahy masina ny rany Yahosoa tsy mahazo atao egalina zany izy ndikazay hoe fanahy masina egaly Yahosoa efa diso zao zay tsy mety zany izy zanak'Andriamanitra io ataonao egalina amin'ny fanahy masina de efa diso zay eny fampianarana diso avoakany Jesosy Jesoa iny nge tsy zay justisasy fampianarana demoni daholo navoakany any aminareo any zany tsy mahaizy an'iny mandika lalàna mihitsy ilay fampianarana de mbola tsy tonga sany ihany vena mbola tsy hiara ihany venao hiala amin'iny satria fo mamono anao zao manipy anao any amin'ny elo de mbola tazoninao ihany zany sary zany za tena miteninao mihitsy sy ady hoe tonga ny fotoana navotana anao vonjeo ny fanahinao zay tsy tonga monjy ny ty nofinao ty fa monjy ny fanahinao zay no natongavan'zay ady ambassadeur-ny Yahosoa meteza am'izay no vonjeny
azaina tonga nampianatra hoe aza mangalatra le fampianarana fa tsy mety, tsy ho afaka eo mihitsy anao, tsy ho avitra mihitsy anao, fa manaraka ny Ehosoa ihany ny fahendrenao de zao toriko zao manaraka ny ziadianao, satria ziadiano no ampianatra anao an'le fahatsarana de manaraka ny ziadiano no dikan'izay. Zay no izy zay. Ka raha iny teny iny zany de mahitsy be mihitsy ny hoe niraka ny mpaniraka de lehibe no le ny rahana. Io zany zany tsy azo mihitsy novainao zay hevitra zay. Ka rehefa naniraka zany Yahosoa niraka n'lay izy lay fanahy masina de tsy azonao atao egalina amin'ny Yahosoa mihitsy izy dikan'izay. Ary eto ndray tsika hita mihitsy ny hoe Yahosoa koa ny rahany ray lay dadany Yahava de tsy azonao atao egalite mihitsy zany reo, satria lalàna ao anatin'ny soratra masina zany. Ny soratra masina mihitsy no miteny zany ka tsy azo atao mihitsy le izy. Misy olona gany reo ny teknisiana. Mbola miandry teknisiana antsika fa ty mantsy afaka mipita le sary fa de azaventsika foana zany. Zany hoe eo am'izay hevitra zay zany de mametaka mihitsy ny soratra masina fa tsy azonao atao mihitsy ny egalina reo ka ho ataonao hoe ao anatin'ny pani anankiray de miaraka ao izy anankitelo de hoe egalina reo, laviny soratra masina zany. Ary zay no hoe tsy any Ehosoa io fampianarana io, ka rehefa tsy any Ehosoa, tsy an'le zanak'Andriamanitra tena marina, rehefa tsy an'le zanak'Andriamanitra tena marina de devolina andefan'io. Jereva antsika am'izay tokoa le fampianarana marina amin'ny soratra masina. Rehefa nijerevana ny fampianarana marina ty soratra masina de tsy miexiste ao mihitsy le ina mo lay teny zany hoe ny fanahy masina ina mo hoe ny ray egalina ny zanaka de egalina fanahy masina, tsy miexiste ao anatin'ny fampianarana Ehosoa zany. Fa ny tao ara de hoe ny ray lehibe noho ny Ehosoa de Ehosoa lehibe noho ny fanahy masina. Zay no hitantsika ao. Mbola tapaka moa le telefona fa tsy haiko hoe ina ngany io ny teknisianao. Efa vita? Satria tsy maintsy asehontsika amin'ny écran izy mahita ny olona amin'ny fampianarana mantsy. Zay. Ka miandry kely vetivety aloha zany tsika fa tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha tsy efa vita io. Zay zany fanazavana ventsika foana hoe ahoana moa zany tsy azonareo atao mihitsy milaza ka mampitovy an'lay fanahy masina hitovy am'lay zanaka, ary tahaka zany koa tsy azo atao mihitsy koa hoe malakilaky hoe ny ray hitovy amin'ny zanaka. Ikaingana fa tsisy mamenatra anao tsika ne aty amin'ny tany fampianarana mitondra olo anatilanta de tsy mahazo mitaraikiraiky tsika nahoary aventsika vakina kely zany izy ohatsika eto tokantrano lefa nambarako teo efa tafaverina moa zany ny lafin'ny teknika hatria nisy fatapahana teo de tanderoso am'izay tsika le tenin'Andriamanitra le hoe na io zanak'Andriamanitra io aza de ny rahany rainy de izay no milaza fa tena tsy azonareo atao mihitsy mampitambatra anazy hoe egalina zareo. De misy miteny hoe ka rehefa izy taty tany de zay no mahatonga anazy hoe kely fa rehefa miverina ambony izy mitovy ihany reo. Jereva antsika teo zany sary zany raha mitombony zany tsy mitombony. Vaketsika ary ny Jaona 13:17 aloha anefa tsika tsy kelikely maro mahatonga any am'izany teny tokony mila valiny zany. Fa Andriamanitra Jaona 3:17 fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao hanameloka zay fa mba aminjeny an'izao tontolo zao. Mazava zany fa io Andriamanitra ray naniraka ny zanany. De tsika nefa efa nentina lalàna teo fa zay maniraka de lehibe no zay maniraka azy de lehibe no zay nirahany zafady indrindra. Ny mpaniraka zany lehibe no lay nirahana nandeha. Io zany zany de io Andriamanitra ray io zany lehibe noho ny zanany. Ray zay de mandray toko sy andiny daholo tsika le tokantrano any. Jaona 4:7-7 amoaka toko sy andiny maromaro mihitsy de mizay hitanareo mihitsy hoe tena mampiseho mihitsy fa tena kely io zanany io raha miolotra miorainy io tsy azo atao egalina mihitsy ny zareo, tsy azo atao. Hoy Ehosoa taminy ny aniko de manao sitrapony zay maniraka sy ny mahavita ny asany. Ny rahany izy zany eto manao sitrapony zay naniraka
zany hoe nisy naniraka koa zany Jehosoa de ny rainy ihany maniraka anazy io zay de vakitsika hoe Jaona 5:23 Jaona 5:23 mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray zay tsy manaja zay tsy manaja ny zanaka de tsy manaja ny ray zay naniraka azy. Mazava be mihitsy eto zany teny fa ny raha ny ray mihitsy a de zanany ty de ny lalàna efany hoe ny zanaka de kely noho ny ray ary ny fanahy masina de kely noho ny zanaka ka ahoana moa zany le ray ono atao egalina ame fanahy masina zay ray zay aloha raha ny lalàna zany de hitantsika mihitsy fa tsy mitovy mihitsy ny ray amin'ny zanaka amin'ny fanahy masina. Zao atsika ataontsika sary indray le izy aloha zao ny sary zao ny sary tia ny ray ataontsika miadana mihitsy le izy de mizay azonareo tsara. Io zao ny ray io zao ny ray ty de miditra amin'ny zanaka indray tsika. Io zao ny zanaka i zanaka ary eto ny fanahy masina fanahy masina moa tsy olona mba ataontsika tsara sara elo zany fanahy masina araka ny filarany de zao ny ray lehibe noho ny zanaka zany de eto zany strictement supérieur amin'ny matematika zany de strictement supérieur ty io de ato par rapport amin'ny fanahy masina koa Jehosoa de strictement supérieur. Zao le averina kely voatrany tsy maintsy io zany strictement supérieur zany zany hoe ataontsika am'izay ny sary ty dadany ty ataoko eto ambany eto zany de mba ho azonareo tsara izy eto ny ray eto ny zanaka de eto ny fanahy masina de lalàna zany ataontsika fotsifotsy tia supérieur am'ty ty supérieur am'ty ahoana zany mahegalina an'io anankiray ao anatiny hoe telo zay ray ahoana mahatelo zay ray an'io zay no atao hoe trinité matsy nefa de hitantsika zao mihitsy ny lalàna fa tena ny ray lehibe noho ny zanaka de ny zanaka lehibe noho ny fanahy masina de ahoana moa zany lazaina fa ny ray egalina fanahy masina satria natao anaty pani anankiray izy hoe egala reo mitovy reo zany atao hoe fampianarany démonie io ny profa fa avy any amin'ny démonie mihitsy le fampianarana hoe egalina reo zay différent de egalina mihitsy reo ataontsika eto ambony différent mihitsy tsy mety ho egalina mihitsy reo novinoviana zany différent reo sary reo zany tsy mitovy reo sary reo noho zany fony trinité dikan'izay zany amin'ny sary amin'izay fahitantsika tamin'ny soratra masiny teo de fafako eo zany fafatsika io sary io zany de ataontsika ny soratra am'izay hoe trinité egalina ataontsika ngeta be mihitsy ny izy faux doctrine du diable zany doctrine du diable zany du diable doctrine du diable io tsy izy io tsy avy amin'Andriamanitra io tsy misy Andriamanitra ny teny zany ray zay no atsika aloha hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra am'izay hoe ahoana am'izay ny zatra nisy tany amin'ny lanitra ny lanitra indray zay fahafatsika indray ty de hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra indray ty de zao ny sary tao amin'ny lanitra ny lanitra tady ataoko eto ny sary de avakeko izy efa avy eo ty dada Iava mipetraka teo amin'ny sisa fiandrianana andeha manao sary
ho ciel des cieux ty a ciel des cieux efa any amin'ny ciel des cieux zany tsika nydikan'izao de misy dada iava mipetraka eto mazava ho azy a io izy io zany izy moa somary marao tena marina ny eto io zany izy père ty père ty père iava io izy io de teto anoloana eto ny fanay masina taka ny jiro mirehatra itsika lampy anakifito zany reto ny fanay masina no saint esprit rehefa nandeha ny fivavahana de tsisy nivavaka amin'ny fanay masina io mihitsy ny mponina atao amin'ny lanitra ny lanitra fa tamin'ny dada iavarery ny vavaka no nandeha donge jerevantsika zay apokalipsy toko faefatra tande jerevantsika direkta mihitsy ny sary a hitanareo tsara fa tsy misy zany nivavaka tamin'ny fanahy masina zany ny tao amin'ny lanitra ny lanitra zany apokalipsy toko faefatra eo jerevantsika ny ten'andriamanitra reny faraparany ary zay andin'ny fasivy rehefa ketsika amin'ny andin'ny fahavalo hoe nanomboka nivavaka am'izay ny tao amin'ny lanitra ny lanitra de jereo vankeny zatra nalefany tamin'ny fivavahany ary ny zava-manana efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andra manala izy manao hoe masina 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 ny tompoandriamanitra tsy to lay talosy ankehitriny ary ho avy tsisy miresaka mombany amin'le fanahy masina mihitsy eo nankely a tsy mba nade tany amin'ny fanahy masina mihitsy le vavaka nankely a ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana de zay velona mandrakizay mandrakizay vetsika zany ny sary io izy io nanome voninahitra nyty ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ty zany a ataontsika amin'ny soratra fotsy a nakato dolodolo ny fanomezam-boninahitra nakato amin'ity dada iava ty nakao dolo ny fanomezam-boninahitra io nataoko misy filesy io tsisy nakato amin'ny fanahy masina mihitsy ny fanahy masina zany a zero tsisy ato zany trany de zero ny ato tsisy nakato mihitsy le vavaka nankely arany tsisy nakao amin'ny fanahy masina fa adrese nakareo amin'ny ray daholo ny vavaka de raha tsika mahita tsara le teny teo ndova kitsika indray mandiny nanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de izay velona mandrakizay mandrakizay ka le velona mandrakizay io le velona mandrakizay io ty tondrony eto ty ny velona mandrakizay io ambony seza io izy io le velona mandrakizay zany hoe nivavaka zany a de nalefa tany amin'io izy moa tany amin'ny velona mandrakizay io araka ny sary de jerantsika am'izay a de andiny fafolo de akoky eo alohan'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana raha no lefatra amby roapolo an'lay mipetraka eo amin'lohana seza fiandrianana iakoky eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zany eo am'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana de fasana an'le vavaka sy ny fiankofana no lefatra amby roapolo ka hivavaka am'izay velona mandrakizay ary de ny vavahana le velona mandrakizay mandrakizay a fa tsy ny fanahy fiton'andriamanitra aza zay de anipiny satrobona ny erona seza fiandriana izy ka anao hoe andiny faraika ambiny folo ianao ny tomponay sy andriamanitray no mendrika an'izay ny aja sy voninahitra sy ny hery fa ianao ny nahariny zavatra rehetra sy ary no sitraponao nanisy azy sy nahary azy mazava-be le teny teto hoe dia ivavaka am'izay velona mandrakizay io izy io hitatsika io ivavaka am'izay velona mandrakizay lay velona mandrakizay zany nanaovana ny fivavahana doke layntsika sary de alefatsika ria de soritako aminareo de tsy hitanareo le izy doke layntsika sary mihitsy efa zay mihitsy moa no mahazaratsika ny teny izy a ataotsika sary izy de hita tsara mihitsy ny am'izay de zao le izy zao a izy ty lay nresako teo hoe ivavaka am'izay velona mandrakizay mandrakizay io misy an'ity io zany noho ny vavahana
ivavaka am'izay velona manak'izay manak'izay zay ny voalaza soatra masina io hitatsika io lay de ty velona manak'izay ty a io lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana zany ake jerevantsika le zay hoe aiza zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay zao tsika jery am'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tsy hitatsony ato zany io izy io dia koka eo an'lay zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana le olona maritsika tsara mihitsiny izy de am'izay nareo tena mahita tsara mihitsiny hoe lay mipetraka eo ambony seza nge ty nandefasana vavaka ty sy nareo mieritreritra hoe io de miakohaka io sitsika marika ndray ty izy ty de koka aleo ataotsika menamena ihany de koka eo alohan'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana io ndray ry izy zay io le ankofana zany de zay mipetraka tsy ndriko mihitsy ty zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana andeo ataotsika volomparasy mihitsy le izy zany ty mihitsy le izy ty io lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy eo ambony seza ty ny seza lay mipetraka eo ambony seza mihitsy noho ny vavahana zay ny voalaza soatra masina raha ohatra anao zany ka mijery ka raha am'izay sary zay zany de mazava-be mihitsy ny fa tena lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy a no ndresana zany zany hoe tsy ny vavahana ny fanahy masina zany hoe na de tany amin'ny lanitry ny lanitra aza de tsy ny vavahana ny fanahy masina fa tena ny alana mihitsiny izy ka hoanao moa izy ny klasinareo Andriamanitra any aloha tsika de efa mahita mihitsiny tsika reo jeryndray tsika Andriamanitra ny vavahana zay dre jerentsika ny apokalipsa toko faharaiky amby roapolo andin'ny fasivy hoe Andriamanitra ihany ivavahana ary eo ny voalaza fa tsy Andriamanitra ny fanahy masina zany apokalipsy toko faharaiky amby roapolo de jerevantsika toko faharoapolo azafady apokalipsy 26 jerevakeo sao de tisonay le teny de lasa mandika zatra tsy mety nareo eo jerentsika vetivetika Apocalypsia 26 zay misy fakitsika Apocalypsie 22 izy Apocalypsie 22:6 fakitsika am'zay izy 28 ny vakitsia azafady indrindra ho tsika any tokotany ary zao jaona no naresina hitareo zavatra ireo ary rehefa naresina hita ao de nenkoaka ivavaka teo anolohan'ny tongotry lay anjely na neo ahy andreo zavatra reo atra de ndeha ekoka eo io de nandeha ekoka eo alohana tongotry lay anjely naneo an'ny jaona andreo zavatra reo zany jaona de ndeha ekoka izy eo amin'ny tongony de ozy lay anjely hoe hoy lay anjely tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany raha ilanao sy izay mitandrana teny am'ty boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao mazava-be io teny hoe Andriamanitra ihany ny vaovao donc ataotsika alaina sary nefa zay any moko mahendry anareo rehetrrehetra olombelona tonga saina am'izay nareo manaraka hoe aza manao zavatra fafa intsony zay de fakitsika am'izay ty jereo am'izay nge ty sary ty Andriamanitra ihany ny vaovao hitatsika mivandravandra be mihitsiny io raha vo Andriamanitra zany de tsy maintsy ivavahana zay mazava-be io sary io hitatsika nefa n'le sary tarikatra mihina moa tary amin'ny bokyny apokalipsy teo fa tsy ny vavahana ny fanahy masina zany fa atao am'le mipetraka ambony seza fiandriana ihany ny fivavahana natao aiza mihiny io
eo am'le ambony lay mipetraka ambony seza fiandrianany any a no nandeha miankohoka teo zareo miankohoka eo lay alohanan'zay mipetraka ambony seza fiandrianana zany hoe le fanahy masina zany tsy nivavana mihitsy ny dikan'izao ka zay mivavaka tamin'ny fanahy masina zany de efa nanota sady zay mivavaka amin'ny trinité zany a de mpanota le mitsipy makany amin'ny elo ianareo zay mahita sy mandre io zany de miomana mihitsiny a rehefa tsy hibebaky nareo tsy mampitahotra fa famariana nareo nge tena tsipy any amin'ny elo nareo ho any amin'ny fahare mirehitra afy sy ny solo farange nareo dozy nareo za tsy miraraha zany rehefa tsy miraraha zany a aza makany amin'ny dokotera rehefa marary raha marina ny teninao de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mataonao mbola mitady-ponao fanafody sy fanasitranana matahotra anao zany no faty ka rehefa matahotra ny faty de meko anao ny vahaolana fanazavana lay fananao io matahotra ny maty io no matahotra hoe raha maty de makany amin'ny elo ka mba avonjeo izy aza vononao fitiavatenanao fa mba avonjeo izy mbala izy iverina am'le nanamboatra anazy fa anao nge miverina vovoka fa izy nge tsy miverina vovoka fa izy iverina am'le nanamboatra anazy ka raha ohatrany izy ka nanao rasy ty tiny nohony amin'ny niarany taminao de tsy maintsy makany amin'ny elo izy na tena tsy tiny aza ty tena tsy maintsy makany amin'ny elo io fanahanao io rehefa tsy hovonjenao izy fa ty vovoka ty nofonao ty io miverina vovoka io tsy misy solution io ka zay no mahatonga na miteny hoe miverena anao a amin'ny famonjenany ny fanahnao lay fampianarany eo soa no ako aranao am'izay ary io tsy azo ovaina io raha misy mitarika nefa tsy manana ny fampianarany eo soa le vo nivaketsika teo de tsy manana an'andriamanitra izy tsy misy andriamanitra zany manao tony fafotom-pampianarana trinité to satria lazay ny fandriamanitra ivavahana ny ray eto nefa milaza tsotra masina fa tsy ivavahana izy lazay ny fa mitovy am'ray io fanahy masina io hitatsika nefa fa tsy mitovy am'ray novinovina mihitsiny izy fampianarana démonie ny zavatra namboariny natao mpitovinao amin'ny mpanamboatra anazy zany ataonareo mpanambany an'andriamanitra mihitsy zay manao an'zany arozany hoe zay tsy anao an'zany tsony a firy zay fampianarana efa diso zay tsy azonareo vana satria nareo nge fa tena zay le andriamanitra tsy izy ny tomponareo e ny fahendrena mialamy io jesosy jesoa io a mialamy zay justisasy de manatona ny zay ady am'zay manatona nareo andao iaraka amiko any amin'ny lanitrylanitra ho any amin'ny eosoa zay ny anton'zao fampianarana tsy hainareo olombelona zao tsisy nahaino io nareo e tsisy nafantatra an'io nareo zay ny mahatonga mbola mpianatra le monotéisme ndray hoe inona ndray le monotéisme anazavany indray tsika rehefa avy eo fa zao rehtsika eo de amin'ny trinité aloha fa eto zany de hitantsika mihitsy ny hoe tena tsy azo atao mihitsy ny mampitovy an'io raha io amin'ny fanahy masina nefa le trinitarisme eto hoe trinité de zay hoe ny ray any no egale zanaka egale fanahy masina de natambatra ao anatin'ny finosana anakiray izy anaty arona anakiray exemple anaty arona de hoe io le andriamanitra tokana sady marina hoe andriamanitra de ray any de hoe firy le isany eo anatiny eo telony eo anatiny eo satria hoe mitovy daholonyreo de ivavana tokoa ny fanahy masina am'le trinité nefa ny eto ny olona tany amin'ny lanitrylanitra mihitsiny a de ny zavaboary tao amin'ny lanitrylanitra na ny olona efatra ambyroapolo na zava-manana efatra na ny reo rehetrarehetrareo zany a de tsy nisy ny vavaka tamin'ny fanahy masina mihitsy de ny fanahy fiton'andriamanitra fa tamin'ilay andriamanitra ray lay mipetraka ambony sisa fiandrianana irery any no ny vavahana zany mahafampianarany démonia le trinité de mbola nao ina indray zany zareo ilaza indray venjareo fa zay koa zao tsy ao amin'ny trinité tso de zany mihitsy natao hoe te volomiteny mamitaka olona de tsy meny hatramin'ny sandoka n'zay eny rehetrarehetra de sandoana tahoana mba mieritreta am'izay le mpivavaka rehetrarehetra mieritreta le mivavaka rehetra ianareo zay milaza fa mivavaka rehetra mieritrareta ary manarahany zay ady a manarahanareo andao iaraka amiko any amin'ny eosoa hoetiko anynareo tena tongako anynareo garantia 100% garantia 100% itondrasanareo makany ho any amin'ny lanitrylanitra atsika efa be ny fahorina ny ainana teto a ok zay to am'izay ho any amin'ny eosoa de miadana sy milamina am'izay tsika neo amin'ny fiainatsika tsika milamina tsisy korotatsaina intsony tsy misy fangiry firina ntsony fa tsisy miraharaha ntsony e kefa ho any amin'ny lanitrylanitra kefa hoe ina ntsony mo raha itsika zao fiainana zao zay do tsika hiditra ndray tsika fanazavana anakiray indray iny moa zany de fa vitiny aloha hiditra ndray tsika amy ten'andriamanitra anakiray hoe izy mo am'le sary de hoe sotsika ndray ara ty ina mo
ity sareto ity fa oapotra antsika indray zy zanaka efa asotsiketra ny amin'ny fanahy masina satria efa tsy ilaina ntsony koa ty fanahy masina ty na ny fanahy fiton'Andriamanitra zany satria anatin'ny kilasin'ny fanahy masina ihany reny. Mbola nazavantsika ny eny amin'ny lantilanitra rehefa amin'ny fotoana manaraka mbola tsy am'izao fa fampianarana aloha enona fa zany tena zava-dehibe. Ndao tsika aloha ijery an'ity a. Zao de niditra indray ary Yahosoa misy an'ity zatra tafitsy ity fa aloha tsy manina fa de ty Yahosoa nitsangana teo anoloanany ray ty indray izy ty Yahosoa ty nitsangana de alenga mafafatsika mihitsy le anina fa lasa ambony loatra de tsy mety fafatsika ity ataotsika mitovitovy amin'ny satria ny amin'ny CLDC ny tantara mandeha manaraka tsatsika rehetra ny tokantrano any na ho any zay mijery internet io na ho any zay mijery télé tsy meno amin'ny radio any io a satria mandeha direct atao zany rehetra zany de ampiditsika ndray a tia ny dada Iava tainga ny ambony seza fiandianana izy a izy zany seza fiandianana ty a de ito izy a de mitazona boky izy ty de tsy reo ny apocalypse 5 io a mitazona boky izy ataotsika mangamanga mihitsy le boky zany ty le boky ty nitazomina zao ty zany boky ty livre amin'ny teny frantsay boky amin'ny teny anglisy de tamin'ny voalohany zany a teo ampelantanany dada Iava io etrany a de naprofy hoe ahoana moa no maharay an'io zanak'eo amin'io rainy ahoana ny mahira ihan'ireo de tsisy afaka ananka ty boky ty de aveo nefany a ozy ny lolona tany amin'ny lantilandro hoe misy maka io de hitatsika eo de avy teo nalain'le zanaka tokoa izy a de tonga teto amin'ny tanan'le zanaka am'izay nareo totsika mavomavo eto a tonga teto amin'ny tanan'le zanaka le izy a lasa teto amin'ny tanan'le zanaka ataoko lavitra mihitsy de am'izay hitanareo mihitsy hoe lasa nakato n'le boky a asana koa le boky a de le teo an-tanany ray a tsisy tsony teo lasa le boky nakato ary efa nakato le boky a de tsy nisy tsony tato zany fa foana le tato zany a solontsika ty de lasa nakato izy lasa repera-tanan'le zanany am'izay le boky zany tamin'ny voalohany izy teo amin'ny telany ray a aveko indray mandeha le sary aloha aveko le sary anakaiky tamin'ny voalohany izy a teo ampelan-tanany ray tamin'ny voalohany ataotsika mihitsy ny sary de ty le ray teto amboniny a nitazona boky io zany phase numéro 1 de nitazona boky izy teto ty ambany ty zany a io izy nitazona an'le boky io de aveo nefa ty boky ty a ty lasa nakatikatry ty de tsy teo ampelan-tanany ntsony ty sary ty zany ty ny sary faharoa ty ty zany ny sary numéro 1 ty a ty zany premier plan ty a de ty zany deuxième plan io zany ny faharoa lasa nakato zany de fa tena apetraka ary rehefa niraisin'le zanaka le boky a de tsisy tsony teo ampelan-tanan'le ray ty ambony ty io tsisy tsony teo ampelan-tanany leo masoroko ty fa lasa ohatran'ny federazenareo iny lasa takon'le numéro izy tsy takon'le numéro izy fa tsisy boky tsony teo ampelan-tanany teo zay ny tena izy zay ty zany a ny phase 2 phase 2 tsisy boky tsony teo ampelan-tanany de ataoko point d'interrogation ty izy tsisy boky tsony teo ampelan-tanany zany fa ry lasan'le zanakary le boky dikan'izany hafa le mipetraka ambony seza fiandrianana satria tsisy boky tsony eo ampelan-tany a tsy hoekony hoe nanjavony izy mbola eo ihany tsy nanjavony izy fa izy eo ihany fa lasan'le zanan'le boky
ka raha voalasan'le zany an'le boky a dikan'izany a tsy anankiroa le Andriamanitra tsy anankiray le Andriamanitra fa io roa miavaka tsara io de ny ray a sy ny zanany io no zany zany ny Andriamanitra ivavahana satria ty Yehoshua ty koa de ivavahana de anankiroa ny Andriamanitra ivavahana de ny ray a ary ny zanaka ary tena samy hafa ndray sy ny zanaka satria ilay boky zay teny am-pelantanany ray de efa tsy entsony a fefa lasany zanany zay rehefa jerevana am'izay ny Andriamanitra ivavahana ny fanamasina tsy ivavahana ny Andriamanitra ray ivavahana firy ary Yehoshua zanany fe mba ivavahana zay le fantena petraka de aleo laitsika sary ty mba ivavahana ve io Yehoshua io a aty tsara be ty sary ty de aleo tazomitsika mba ivavahana ve Yehoshua zanany de mazava be aleo soratra masina no antanetsika hoe Andriamanitra ve io zanany io sa tsy Andriamanitra de vakitsika tsara fa tena Andriamanitra io Apokalipsia vakitsika indray mandeha Apokalipsa teo a Apokalipsia toko fa 5 a iny hoany ataontsika ato le famakina fa mantsarasa ela be le mivadibadika Apokalipsia toko fa 5 a de mijery tsara tsika ireny le tokantrano any toko fa 5 ary indro hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatin'ny sy toy voany voapetaka mafy tamin'ny tomboka sy fito teo an-tanakavanany mipetraka ambony seza fiandrianana ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika manokatra ny boky sy amanotomboka seny 7 ary tsy nisy tany an-danitra ny tete tany na tany ambany tany nasokatra ny boky na najery azy io le ny teniko teo hoe tsisy afaka nasokatra n'le boky mihitsy ny olona na afaka nijery azy de 7 de nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky a na hijery azy ary ny anakaiky tamin'ny lolana no tamiko hoe aza tomany indro liona avy amin'ny firenena Joda dia ny solofiny Davida no efa naresy ka anokatra ny boky sy amanotomboka seny io zany hoe izy ny andeha haka ny boky a de anokatra n'io boky io zany dikan'izay 9 ary hitako fa indro teo afovoany seza fiandrianana sy ny zava-maneno efatra ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny vovono na natandroka fito somaso fito de ny fanafiton'Andriamanitra ny rano nakany amin'ny tany rehetra de 7 de io zany le hoe nitsangana Yehoshua teo amin'ny ateza moa teo amin'ny io zany io le nitsangana izy io mitazona le boky mangamanga io izy zany io le Yehoshua io io zany ataontsika hoe zanaka zany ty io le zanaka io le zanaka io de ty le ray ty eo amin'ny mitaingina ambony boky io mitaingina ambony seza io le ray io zay de tinatsika am'izay le teny zany ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manana efatra sy ny olona 7 diny akoka teo anatreny zanak'ondry sady samy manana nokanga sy lovia volamena fentiditika azomanitra izy de avavaka ataon'ny olona masina izany zay zany hoe ny ankoka teo anatreny zanak'ondry zareo ary ny vavaka mazava be hoe ary de ny vavaka de vavaka ataon'ny olona masina zany hoe ataontsika sarinay zany io sary ty no tsy mety alehibiaziny ty fa ataontsika leo de letsika sary kely fotsiny izy de voatoranareo indray a le teny eo de tsy hitanareo ny tokantrano any leo toranareo mihitsy le teny zao le teny zao dia de zao le teny a ny lolo 7 a ohatry zay de nakoka teo ty zany le nyakohaka ty le nyakohaka teo anatreny zanak'ondry io nyakohaka de le hoe dia vavaka ataon'ny olona masina izany mivavaka zany izy dikan'io io zany milaza fa nivavaka teo anatreny Yehoshua ny lolona 7 sy ny zava-manana efatra tao amin'ny lantilatra Andriamanitra izany sa tsy Andriamanitra ny dikan'izao mazava be Andriamanitra izy ny dikan'izao zany
alefantsika moa zany fa ty famazava iny ho atsika zay nijery teo hoe Andriamanitra zany Ehosoa dikaniny azotsika arahana maso tsara ny fampianarana am'izay efa nametrahako anazay ka eto zany ny firy ny Andriamanitra ny dikan'izay rehefa nijerevana am'izay ny soratra masina araka ny famarihana de vetsika tsara ny sary isan'ny Andriamanitra zany de mazava be ito izy ito anankiroa ny Andriamanitra araka n'izao sary zao anankiroa izy ty ny voalohany ty Andriamanitra ray ty tsy hita lasa leo ataotsika ty somary mangamanga ty le Andriamanitra ray ataoko karekare de ty ny faharoa ty reo zany le Andriamanitra ivavahana dada Iava ray ary le zanaka Yahosoa faharoa zay ka rehefa nijerevantsika ny soratra masina satria miavaka tsara nge ndray sy ny zanaka io de le zanaka Andriamanitra efa misaraka tsara amin'ny dadany ary le dadany Andriamanitra izy io misaraka tsara io firy ny Andriamanitra zany mazava ho azy roa ny Andriamanitra avetsika sary le izy zany de avetsika sary am'izay izy mianaka ty ny rainy ty le dadany mitazona an'le boky izy io efa tsy ny ampelatany moa zany le boky zao ty ny ray zay Andriamanitra Dieu dikaniny totsika Dieu eto zao ary eto kosa ny zanaka zay mitsangana satria izy mianaka mitovitovy ihany izy mianaka ty koa ny zanaka de ny zanaka kosa ny mitazona boky mitazona le boky izy ty le boky iny ampelantanany iny izy koa nefany Dieu koa izy koa de Andriamanitra Dieu koa izy araka ny lalàna teo hitatsika teo Dieu ato firy zany nombre en Dieu zay nombre en Dieu égale nombre de Dieu égale nombre zany anankiroa mazava tsara de ny ray sy ny zanaka izany zanaka ty toko mangamanga izy mba am'izay miaraka amin'ny boky io zanaka ny famarinany soratra masina zany de mahita tsara fa roa misy any Andriamanitra ary misaraka tsara de ny ray io izy hitatsika io ary ny zanaka noho zany rehefa fezina diso ny trinité ary tena fo mihitsiny satria rehefa hita tany amin'ny lanitry ny lanitra mihitsy ny sary ho hita tsy hoe tetia tany na taiza fa tany amin'ny lanitry ny lanitra efa tany amin'ny lanitry ny lanitra mato ny bokyny apokalipsy io tany io fahitany io no naseho de ny zahatra ny seho to amin'ny lanitry ny lanitra de hita mazava mihitsiny fa isan'ny Andriamanitra zany de anankiroa de ny ray zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay nitazona an'le boky io izy hitatsika eo tsara mihitsiny izy ty ary ny zanaka de ny zanaka ny avo indrindra zanaka ny dada Iava io ihany koa Yahosoa de dikazay finy isan'ny Andriamanitra hitatsika eto amin'io sary io roa ny isan'ny Andriamanitra ary misaraka tsara de nyray sy ny zanaka de mazava zany fa ny fampianarana tena marina an'Andriamanitra zay hita tao amin'ny lanitry ny lanitra de anankiroa misaraka tsara ny Andriamanitra no zany tena diso tanteraka mihitsy le trinité hoe tokan'Andriamanitra de olona anankitelo ny ao anatiny ao zany vao may tena zava-tozy fampianarana avy any amin'ny démonie mihitsy zany fa eto hitatsika mihitsiny fa ny ray de lehibe noho ny zanaka io izy io ary misaraka tsara ny ray sy ny zanaka io izy io firy ny Andriamanitra dikazay roa zay le Andriamanitra miseho sehatra ao anatin'ny tsy rafitra didifolo intsony ary raha vao misy milaza fa mitandrana didifolo de tsy maintsy ray io Andriamanitra io na tena tsy tiana tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny trinité izy na tena tsy tiana zay le toe fampianarana avy any amin'ny démonie satria io zanaka io koa ngeka Andriamanitra nefany izy kely noho n'io dadany io ka rehefa tsy hitan'ny olona tsony zay naovana an'izy de nampidiro anatin'ny harona anankiray anaty pani anakaiky de natambandreo de lazany hoe telo zay ray zay avy any amin'ny devoly zany zay ny fototry ny maratsy an'io didifolo io mamon'olona mihitsy io zareo nge zao miteniteny foana be zao verinako am'izay le teny hoe raha misy mampianatra nefa tsy mitondra ny fampianarana io sao de tsy ao io Andriamanitra io fa zay manana ny fampianarana ihany no ny fampianarana Yahosoa no manana ny ray sy ny zanaka io izy io ary no zao rafim-pivavahana sy fampianarana avy any amin'ny Yahosoa zao de zao no mahatonga ny olona atao amin'ny Yahosoa rehetrarehetra afaka ny fahotana
ary tsy mahay manotaintsony anjaranao am'izay no manatona manatona ny Yehosoa am'izay no miaranao ny ziady azy o hitanao zao ziady ano nanako ny raha ny Yehosoa sy dada Iavaza hampiandranareo ny marina zo hitanareo zao a mirahasoanao tonga soa aty am'lanitra ivavaka sika am'izay fampianarana zay a ary eno manaraka andrayntsika aorina so raha betsaka dada Mara Iava noho ny amin'ny teny sy ny fampianarana tena soa indrindra ny fampianaranao mamaly vavaka dada Mara Iava ary mamaly antso taio ny teny sy ny fampianarana ary aoka iseho ny vonina itsao arovy zao fanambarana izao arovy ny teny rehetra avy any aminao hitondra soa am'izay rehetra miainanao zao fampianarana izao dia fanasokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana sy adiady tena maniry mafy mba hovonjena ny olo azany mahatonga na mangataka ny fanainao masina tena hiparitaka manerana n'izao tontolo zao hisitona ny olona hiverina sy hitodika ho any aminao dia hiantso nyzay rehetra voantso sy voalahatra ho any amin'ny Yehosoa ho valin'ilay rana latsany sokafy ny sain'ny olona mba tena halala am'izay izy dada Mara Iava voninahitra nao mandrakizay amin'ny anaranao Yehosoa no ko an'izany vavaka rehetra izany halleloia amen dia mirahaso tsika rehetra samy tenao soa indray a ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana darana faharoa ambin'ny folo indray tena soa daholo